Rehefa koa ho ampitomboina ao aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Rehefa faran'ny herinandro zao izay ry Tompo dia misaotra anao satria mahatsiaro ny nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Ankasitrahanay ireny na manahoana satria ireny Tompo dia anehoanay ary ahalalànay ary mandresy lasonay koa fa eo aminay mandrakariva ianao ry Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy Tompo. Noho izany dia dera saotra aja voninahitra no atolotra anao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Indraindray tokoa ry havana eo amin'ny fiainantsika zany rehefa tojo olana atao hoe saribahana ary indrindra moa mihoatra an'izay verina hoe takatry ny saina mampanahy antsika olombelona zany, tena manoloana ny tsisy azo atao intsony dia ireo tenin'Andriamanitra nianarana hatramin'ny sekoly alahady hatry ny ela aza dia toa lasa, toa tsy adino. Ary eo koa ny asan'ny devoly izay miditra mitondra fisalasalana, mitondra indraindray ary mety manary mihitsy ny finoana. Ary ny tena zava-dehibe dia ny hoe indraindray tsy mahafetsy ny ho tenenina sy ny atao rehefa tojo zava-traritra tahaka an'izany. Dia misy tenin'ny Tompo ity izany izay mba tianay ampitaina aminao raha toa ka mifanojo amin'izany ny fiainanao ry havana. Zao nisy zazalahy anankiray izay atsy mbola kely izy no efa tratran'ny krizy, ka raha izany fanitotritona izany dia nitsofohan'ny devoly koa izany izy io. Dia rehefa mihetsika krizy izy dia mifanitotritona, dia mikarapoka amin'ny tany, mitsikasikasina, mandova vory, zany miseho aminy daholo. Dia nanatona ny raindra zazalahy dia nanatona an'i Jesosy hoe Jesosy raha mba misy azonao atao dia mba vonjeo ity zanako ity. Dia namaly ary Jesosy eo amin'ny Marika 7:andininy 13 sy ny 14. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo aho, ho afaka amin'ny tsy finoako. Eto izany dia ambaran'i Jesosy mihitsy fa zao izay mino dia afaka, izay koa izany ilay teny izy, afaka manao zavatra izay atao hoe mihoatra ny eritreretina sy ny azo atao. Izay izany ity lena dikantsika hoe hainy mino ity. Ny olona mino dia afaka manao zavatra mihoatra noho izay eritreretina sy hita amin'ny maso, indrindra manaraka ny lojikan'ny olombelona. Jesosy ary neny teo fa raha mino azy tsika dia ny asa ataony no ataontsika koa, ary hanao asa lehibe mihoatra noho izany aza izy ozy ny Tompo, satria Jesosy mankany amin'ny ray dia izay koa izany tsika ity tena raha nahavita nanangana ny maty Jesosy dia manahoana no finoantsika koa manoloana an'izany. Zao ary ny tena mba tianay ampitaina amintsika amin'ity anio ity dia ilay tenin'i Jesosy mamonjy manao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Tsisy izany ny atao hoe tsy azo atao intsony ho an'ny olona manana finoana, fa mbola misy ny azo atao, indrindra entiny eo amin'i Jesosy Kristy, manoloana an'i Jesosy Kristy. Ary ny finoana araka io nangatahany raindra zazalahy io, io finoana io tena mamonjy antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy. Koa enganery havana mba ho tsapanao amin'izao faran'ny endrinandro izao sy amin'ny androm-piainao avy rehetra fa ianao dia afaka manao zavatra mihoatra an'izay mety hoe takatry ny saina na vitan'olombelona izany, tahaka an'ity hoe ilay zazalahy izay azon'ny devoly mampalahirana be satria be dia be. Eritrereto fa hoe rehefa mihetsika koa izy dia izay no tsy voalazako teo tokoa dia hoe entiny any anaty afo na eny amin'ny rano, izany hoe efa ilay hamono mihitsy ny tanjon'ilay devoly izany. Nefa rehefa mino ny ray aman-dreniny dia sitrana izy. Ary izay ry havana ny antsika, raha mbola ao amin'ny ankohonanao ny zanakanao dia ny finoanao ray aman-dreny no mahavonjy ny zanakanao izany. Fa rehefa ohatra ka tsy manam-pinoana ianao dia tsy voavonjy koa ny zanakao. Izay izany ilay izy, na mety voavonjy ihany fa dia miankina amin'ny fotoana mbola tsy fantatra. Ilay izy anie mandeha lojika araka ny teneniko teo ihany koa
Satria izany raha toa ka mino tsika dia hoe tsika mianatra chocolat ny zanak'atsika. Izay izany ilay izy. Fa raha ohatra tsika tsy mino dia tsy hoentina mianatra chocolat tokoa ny ankizy dia inona moa nofony ho azon'ny ankizy io. Izay ilay izy dia miandry izay famindrapo sy fahasoavan'Andriamanitra sisa hoe mba hifaniana amin'ny Tompo izy eo amin'ny androm-piainany, indrindra amin'ny atao hoe fahazazana na amin'ny fahatandroana, mba tsy handrefa lehibe sy ny toy izany. Ka irariako izay izany ity tenin'ilay Jesoa ity manao hoe hainao ny zavatra rehetra dia hainy ny mino. Dia mba hanana finoana mandresy mahavita zavatra mihoatra noho izay niverina aza manao ny Tompo ao anatin'izany dia havako. Rapitso dia any Apôlôbia isika. Ny fotoana raha ny tena marina dia manomboka anio sabotsy tolakandro. Amin'ny roa ny fotoana ao am-piangonana dia miara-miainga daholo. Mankany Apôlôbia izany manatrika ny lasy izay karakarain'ny STS sapana skototra anainy sy sakaiza izany. Dia mitohy amin'ny fampivavahana rapitso izay manomboka amin'ny 9 sy sasany. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny Tompo noho ny 15 taona ny tonga nitsanganan'ity sampana ity skototra anainy sy sakaiza, ary ao anatin'ny fahatsiarovana koa ny andron'ny mpamorona Badimpoel Bipi ny 12 ny volana Febroary izany. Dia izany rehetra izany zany ny ombona antsika dia mivavaka tsika rehetra mba afaka hifanotrana andeha ho any Apôlôbia ry havana. Kiatona izany ny fiangonana eto amin'ny plateau ary mivavaka koa tsika indrindra ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra, indrindra ny STS sy ireo mpandray anjara rehetra mba ny fanahy masina, ny tantana sy vivina nolotsina azy ireo azony mantanteraka ny fanompoana rehetra dia an'Andriamanitra rehetra afaka ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Vavaka ary sika dia misaotra anao izay Tompo ny amin'ny teninao, fa dia vonjeo hatrany koa izay tahaka n'ity raim-pianakaviana ity. Vonjeo izay ho afaka amin'ny finoanay indrindra raha misendra ady eo amin'ny fiainana Tompo, dia mba handreseny amin'ireny rehetra ireny eo voninahitra ao Jesosy Kristy Tomponay. Dia ho aminareo hatrany ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.